taorian'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena teny Ambohijatovo dia nametraka fehezam-boninkazo toraka izay ihany koa ny antoko politika sy ny fikambanana samihafa teto amin'ny firenena misy aza moa ny olon-tsotra no nanamarika ity fotoana ity andro iray atserovana ny mahery fon'ny firenena tokoa mantsy ny andro androany ka tsy nanavahana fikambanana na antoko politika ny nanefa ny adidiny sy nahatsiaro ny mahery fon'ny firenena tamin'izany fotoana izany ka nanatitra fehezam-boninkazo na ihany koa natsiaro manokana fotsiny azy izay daty ny 7 marsa izay tonga teny Ambohijatovo marobe moa izy ireo nanamarika izany fotoana izany fa tany amin'ny tanànan'ny Moramanga ny tena ivon'ny fankalazana ny 7 martsa tany moa ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajaonary Mampianina no mariana tao anatin'ny lahateny izay niraisiny fa dia nakarina 3 hetsy ariary ny vola izay raisiny ireo mahery fon'ny firenena ao anatin'ny 3 volana no andraisana izay vola izay ary tafiakatra 2 isan'izy ireo ankehitriny. Tany Moramanga toy ny mahazatra no nahatsiarovana tamin'ny fomba ofisialy ny vaninandro ny 7 martsa androany. Nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny filoha Rajaonary Mampianina nanentana ny malagasy rehetra mba hanana fitiavan-tanindrazana ary ampiseho izany masony rehetra eny hatrany ivelany aza. Androany isika mila mandrehitra fanily vaovao tompy kilasy tompy vavy amin'izany fitiavan-tanindrazana izany ka ianao no mila manapa-kevitra amin'izany, ianao no mila mijoro amin'izany tahaka nijoroany reto ray aman-drenitsika reto nandritra ny fiainany rehetra ho amin'izany fitiavan-tanindrazana izany. Eto Moramanga isa-taona no ankalazantsika, anisan'ny ankalazantsika fa tsy hoe eto rery fa eto ny tena ankalazantsika fomba manetriketrika izany 7 martsa 770 izany fa manontany ny tena izy tena mirehitra eto ve ny fitiavan-tanindrazana raha mirehitra eto izany fitiavan-tanindrazana izany ho eto apartao amin'ny firenena rehetra. Teny filamatra amin'izao fotoam-pahatsiarovana izao ny hoe 70 taona ny tolom-panafahana mba hiampitany fanilo ny lasa tsy fanadino. Dia nisy ny fampitanany fanilo avy amin'ireo Bekotro Marolatra nakany amin'ny filoham-pirenena ary avy any amin'ny filoha nakany amin'ireo tanora. Teny natsidiky ny filoha Rajaonary Mampianina tamin'ny kabary nataony ihany koa ny tokony hitazomana izany afon'ny fitiavan-tanindrazana izany mba hirehitra hatrany indrindra ao amin'ireo tanora izay ho avin'ny firenena. Tamin'izao fandalovan'ny filoha Rajaonary Mampianina teto Moramanga izao ihany koa dia mba nangataka nijerena azy ireo manokana ireo kangasesananamborana tamin'izany tolony 7 martsa 770 izany. Ireto farany izay arivo tany amboalohany dia efa 770 izy ireo sisa ankehitriny. Namaly izany avy hatrany moa ny filoha Rajaonary Mampianina ka ampiakarina ho 3 hetsy ariary isan-3 volana ny vola fanampiana ho an'ireto Bekotro Marolatra reto raha toa ka iray hetsy ariary izany hatramin'izay.